vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bamirano miaona amintsika amin'izao fotoanana izao dia faly be mihitsy tena koa miaona aminao eto androany ary manona ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy ny fiadanany tompo anie ho amintsika rehetrarehetra faly be miarabanao eto ary manonona ny fiadanany tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantso ny tanan'Andriamanitra anie kasika antsika rehetrarehetra indray misaotranao ihany koa ny fidy hiaraka indray aminay atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana iarahanao amin'ny Akira Dio sy ny fandarana andramoka izao ary ny groupe izay maresa fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra androany anao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe tsy kisendrasendra koa ny nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary zavatra efa voalahatra sy voasoratra daholo zao fa tsy hoe akory kisendrasendra halleluja tsy hoe sendra tonga teto ianao fa tena efa niandrasana mihitsy ny nahatongavanao teto manana afatra olazaina aminao Andriamanitra za resy lahatra amin'izany ka raha loatra ny fotoana mbola afahanao mihaino tenin'Andriamanitra indray androany ianao raha ohatra ianao voky tenin'Andriamanitra tsy hanofy ratsy ianao raha alina ary tontolo andronao rahampitsy tsy hisy sakatsakana tsy hisy fahazombanana fahampitehana fa ho voarindra tsara andamina voalamina ny alehanao ka dia mahereza dia maretatra amin'ny farany daholo isika menakavy miarabanareo rehetra izay mpankety ihany koa halleluja hitaka ny mazatra moa izay miditra voalohany dia menatsodrano mahafinaritra be androany raha nabavy fahabeolazana an-kandapa ny Koety no niditra voalohany teto androany dia menatsodrano ianao manao hoe amin'ny faha-sivy amby roapolo andininy fahavalo manao hoe izao no lazain'i Jehovah tamin'ny taona fankasitrahana no nianokanao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao ka ame anao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava halleluja amen zany nitsodrano nabavy Fabiola ka dia raiso ampinoana fanomena sy natonitra anao antononona anao ampinoana izany halleluja tamin'ny taona fankasitrahana no nianokanao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao halleluja amen zay nitsodrano nabavintsika Fabiola nanrakaraka azy teo moa dia ranabavy Mami any Koety ihany koa Rosemine France Angèle Pagès France Jesosy Mpandresy Madagasikara Mampionina France Tojo Allemagne Marie-Jo États-Unis Lovlitina France Elena Mernena France dia Razana Monika Koety Terira Albenja France Tsiry Amboaramiel France Sany Apôstôly Madagasikara Kadaka Malala France Fabiola Zanakandapa efa teneniko teo Emy Manambotso France
Erikaraky France, Côte-Danela Belzika, Mirian'Andriamalala Madagasikara, tahiny Jesosy Rodine Marie Koety, Sandola Koety, Andoandry France, tahiny Jesosy ihany koa Angelina Rodriguez France, Mitody Raoulsou France, Côte-d'Ivoire, Arabie Saoudite. Halleluia, tsisy sorana raha nampahafapilava dia tahiny Jesosy ianao. Angelina Andrinasolo France, Lantorina Botinavao Liban, Côte-d'Ivoire, Arabie Saoudite, Rantarina Marie Charline Madagasikara. Tahiny Jesosy daholo tsika mianakavy Nambiny Tsomakirina Koety, Razanaso Sylvie Arabie Saoudite, Sandola Koety. Halleluia, tahiny tompontsika mianakavy milohan'ny zavatra rehetra aloha androa ary tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-piaratanan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika navavintsika Miria any Madagasikara izy hitorantsika anaty vavaka fanombohana. Miria, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasitera nanome fitenenana. Tahiny Jesosy pasitera mianakavy dia tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Jehovah malalo, mankasitraka anao izay Jesosy fa mbola tafavory eto indray izay tsirairay avy reto iain'ny teninao. Misaotra Jesosy fa mbola meno fahafahana afaka tonga eto izay tsirairay avy reto satria narovanao nandritra ny tontolo andro. Teo Jesosy malala ny fiarovanao anay, ny anjelimasinao, ny ranao masina izay nandrakotra ny tontolo andronay dia mbola nataonao velonay nandray izay androany. Jesosy tsy nisy loza izay nanjoanay fa mbola eto indray izay Jesosy tonga soamantsara tapitra azy tsirairay avy reto. Jehovah malalo, iain'ny teninao dia mankasitraka Jehovah malalo. Androany Jesosy angataka ny ranao masina, andrakotra hatrany an-tampoloka hatrany am-paladia, andelina izay mety falitoana rehetra petipetina any anaty fonina ihany falitoana. Jehovah malalo, ny famasinana raha nisy Jesosy malalo tetỳ amin'ny fihetsika, tetỳ ivelany, tetỳ na ny zavatra nijereny masonay na ny nosofinay ny saintsainay. Jehovah malala dia okenao amela ny elokay. Diovy Jesosy adiova amin'ny ranao masina izay ka ny ranao andrakotra hatrany an-tampoloka hatrany am-paladianay, andevina amin'ny falitoana rehetrarehetra. Jehovah malalo, andevina amin'ny petipetina satria hain'ny teninao izay androany Jesosy eo, hain'ny teninao ary izay Jesosy eo dia rakofa amin'ny ranomasina ihany koa ny connexion-nay tsirairay avy reto, ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainy eto Jehovah malalo mba handeha soamantsara Jesosy eo. Tsy ho voakitikitika ny devoly Jesosy fa handeha soamantsara ny connexion-nay. Tetendreo ny lelan'ny mpanomponao raha hiteny eto Jesosy malalo. Entiko ampelantananao ny fotoana rehetrarehetra androany dia voninahitra dia ho anao irery ihany Jehovah malalo. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka rizan-dranam-bavintsika miriatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay noentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra marifity anao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Miria dia tahiny Jesosy. Halleluia. Nolontsika mbola iraba ihany Rolianis Allemagne, tahiny Jesosy ihany koa tahiny Jesosy ihany koa Marina Tiana Canada, Angelina Diamant Chine, Someva France, Filanarakoto France, tonga soa i Jesosy Noeriko Koety, Lovelitina France. Tahiny Jesosy tsika mianakavy maharetatra amin'ny farany daholo fa iain'ny torotenitsika izao fa alohan'ny enina toroteny aloha dia iaino hira anankiray tsika. Halleluia, iaino hira anankiray tsika. Rehefa iaino hira anankiray tsika dia afaka manoratra nareo inona ny zavatra azontsika hamezam-boninahitra n'Andriamanitra indray androany, inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany ka azonao hanomezam-boninahitra azy eto. Halleluia, dia andao ary tsika iaino hira. Ny amo izany dia ny tantanan'Andriamanitra ny fiainako sy ny arovany ahy isan'andro maraina parivan'ny andro dia tena reko sady tsapako izany tanan'Andriamanitra miaro sy mitantana izany ary isaorako azy mandrakarivo izany. Misaoran'Andriamanitra tsika velonay. Za vao andriva teo naheno namana zoky ray aman-dreny tampotampoka eo tonga dia nody mandry
tampotampo koa tsy narary tsy narikoditra fa tena hoe tena tampotampo eo tonga dia maty lozy zany nosoran'Andriamanitra no raha tsy mbola tonga eto ianao mbola velonaina somatsara misy aretina mitaiza ianao fa mbola velona ihany ianao tsy le aretina zany ny fatoanao fa ianao le velona ny hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra maisa manome voninahitra an'Andriamanitra revina fa tsy voavidy vola zao fahavelomantsika zao ary tsy takabidy zao nefa nomeny antsika halleloia androany ianao mbola afaka noratra zavatra tsara indray ao boky amin'ny fiainanao dia araroty zany zao tsika inuira dia ao anatin'ny tety afaka manoatra hoe inona ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao azo nanomezam-boninahitra azy dia tonga dia lasitsika ary meno finaritra daholo isika menakavy halleloia amen. Andriamanitra tokoa ombay mandrakizay ny fahasoavanao no natomizao airaio tsy mendrika nyanonona nanaranaoray fantatro fa inagaony vonako minuao fa fianarialanao fiaina kureitra kikwaminao kamino sinantsafavona fitaka misoni kitrewandilanao rafaniwakaikinao famarumbirina misoni kitrewandilanao rafaniwakaikinao fianna wabantakisa nifondrapunao mbola maitsoayaniu kamatukyao fawiu ambani mievatsawa fantatro fainagaoni tenako minawao fatsianayayana kureitra kinikwamino kamino sinasafavuna fitaka misoni kitrewandilanao rafaniwakakinao famarumbirina misoni kitrewandilanao rafaniwakakinao fianna wabantakisa
mandrakizay. Halleloia, tsara loatra le hira. Anaova ianareo le hira, tena tsara be le hira, isaorana an'Andriamanitra izany. Tena mahafinaritra, ohatra mampite hamerina kely. Ahoana ozy nareo? Ndao averina kely. Tantara betsika, ndao averina kely. Andriamanitra tokoa, ombay mandrakizay. Ombanao Andriamanitra. Fasoaranao nonatomizao airayo tumenikya nenunonganenaranaorai Kantatru vainagauni funeku binuau kafianariayanani fiana kurei tranquili quaminau caminho siang safavuna sijaga Misoni, kitaiwa nilanau, rafani wakatinau, famanu mirinau. Misoni, kitaiwa nilanau, rafani wakatinau, fiana fiana, wabantakisa. Ni fomindrapurau Mingura maitwayandiu Kamatukyau Fawewambani nyerutawa Fantatru vainagauni tenaku minuau Katsianariayana kurei tranquili quaminau Caminho siang safavuna sijaga Misoni, kitaiwa nilanau, rafani wakatinau, famanu mirinau. Misoni, kitaiwa nilanau, rafani wakatinau, fiana fiana, wabantakisa. Mbay mandrakizay. Halleloia, mombanao mandrakizay Andriamanitra. Za koa mino an'izany. Ho tahin'ny tompany itsika mianakavy. Misaotra anareo amin'ny
ny fijoroana vavolombelona zay ovakiko manomboka eto amin'ny marizo dia raina jesosy fa mbola velona sy salama tsara zay menakavy kely ho azy rerian'ny voninahitra amena aleloia zany hozy raha zanamolika voninahitra n'Andriamanitra riany fa na voninahitra ny tontolo andro sady vita tsara ny asa rehetra zay natao aleloia mahafinaritra zay ny pagezy dia raina jesosy fa fehmy fahitapity ny rendez-vous ako androany voninahitra an'Andriamanitra aleloia isarako jesosy tamin'ny tontolo andro kozy izy marina ty anahy isarako Andriamanitra fa tsy tara fandarana na dia tara bus sy nisy deviation betsaka ary vao tonga taty an-trano dia raina jesosy marina ty anahy sotra n'Andriamanitra fa mbola nomeny tombonandro indray zay menakavy dia azy rery ny voninahitra sy teo izy itody raonzo aleloia amen ozy izy rozomina hoe voninahitra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra avy amin'ny mandrakizay aleloia tsara be nira ozy izy sandola tena tsara voninahitra n'Andriamanitra fa avy nianatra tamin'ny maraina ozy izy miry andeha hody dia teny an-dalana nisy nanendaka ilay vehivavy tao arinako sady naratra be nanaovan'ilay mpanendaka anazy dia raiko jesosy fa narovana mba tsy zahany tratra n'ilay izy mampalahelo zany ary nefa koa isaorana n'Andriamanitra mba tsy hanao tokoa ny voakasika zany ny anjerin' Jehova mitovy manodidina zay matahotra azy miry tena mety tao anaty programan'ny mpanendaka mihitsy ianao fa zao ozy ny anjery attention mpanendaka any Jehova io anak'Andriamanitra io aleloia zany angatsika makasitraka miry tamin'ny fijona vavolombelona voninahitra an' Jesosy rery any fa nahare tampoka naharary tampoka ny kiboka ary nisy rahavava nitondra mavaka dia tena sitrana teraka izy zao hitoetra lalandava aminao Jehova fa tena mihaino izay rehetra angatahana aminao tokoa ianao amen aleloia tsara be zany ozy izy kalazo tany tompo kalazo rmimalinina misaotra n'Andriamanitra mbola nomeny tombonandro nafahako mahalala sy manakaiky azy bebe kokoa hatrany amen zany kalazo ranabavy aleloia anjasora arotra malala tahin Jesosy na menakavy kely ao mampamangy tahin Jesosy Jesosy ndraiky aloha voninahitra n'Andriamanitra fa feny fifaliana foana ny tontolo androko androany ozy izy aleloia makasitraka Jonathan direct Jesosy fa nilamina tsara daholo ny tany ampiasana androany ozy izy Jonathan tsara be zany ahoana ozy izy tojo ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa nilamina sy voary be zany tamin'ny sy niankonako sady ny tantara fijona vavolombelona be dia be tamiko mamanay dia nakasikaiko tamin'ny ariva teo nitondra fiara za dia niara tonga tamin'ny 4 chemin anay fiara efatra dia amin'ny reny moa tsy maintsy misy ray mandevitra mba ampidirindra ilay fivomovizana rehefa ampijery daholo zay efatra mpamily dia tonga ilay zany nomen'ilay ray andeha mialohan'izy efatra nafinaritra kely sady isaorako an' Jesosy indry atao lohalalana rehefa miaraka aminao aleloia mifandevitra zany ianareo ny code de la route ampitozy fa tsisy hoe riny prioritaire rehefa an' Jesosy mialoha zany ianao aleloia raha antan'ilay Marie Charline dia raha Jesosy miarana mivady sy ny tanànanay fa amin'izao zao dia misy fanafiana taonjolahy eto amin'ny manodidina anay misy 10 rojolahy nitsoaka hita eto ambaravarankelinay lasa ny fanenjehan'olona maro nikikany hoe mpangalatra mangalatra re olona mafy aloha ny insécurité atsika ao Madagasikara dia mampahiry anareo fa mampahiry anareo koa fa anareo arovan'Andriamanitra ny Charline arovan'Andriamanitra za mijoro avelona aminareo zay tamin'izay tany Madagasikara dia nisy tanànanay tanàna farana eo amin'ny tanànanay zany ny lalana dia manomboka eo aminay no manomboka ilay tanàna anarina tanàna hoe ino moa anarana tanàna sady kisoina hatramin'ny tanàna fa voatafika ny tato voatafika ny tao ambany voatafika ny tasy nefa misy amin'ireo tena ambony avo tamboho be sy ny sisa ny ao aminay tsy voatafika tao aminay ireny mbola tsy voatafika lehibe Jehova zany rehefa nahavaka atsika na voatafika ary zao tontolo zao no tsy voatafika reny Charline maherezika vavaka foana tsika alohan'ny toera zany nge ty vavaka fiambenana nge tena vavaka fiambenana na ny tokantranonao na ny vavahadinao na ny tambohanao na ny varavarambe sy ny varavarankelinao voariny ity fa na dia varavaran'ny fisainao ary voariny ity vavaka fiambenana ity tenin'Andriamanitra nge miraraka ato anatintsika toravany aleloia
maireza aleo misaotran'andriamanitra lehibe fa narovany eko sy ny automobile neto ka nikeo maraina izy lina tany amin'ny lalana rehako nisy planche telo nitsivalina tamin'ny arabe ny anankiroa tazako ihany somary sisisy fa de afaka ny ala fa alay farana tena tsy napoziko niezaka ny ala fa de tara de nanizaka azy ny tena tolotra nisy fantsika na zavatra fa tsy fantatro fa de soa fa tsy naninona ny mpilany tomobiliko a tonga somatsara tany antoelona ny asako a ary de vita somatsara ihany koa ny asa mandrara rehetra voninahitro n'Andriamanitra rery ihany haleloia amen za koa androany narovan'Andriamanitra za moa rehefa mandeha ny telefoniko mijanona eto amin'ny eo amin'ny devant eo de za zatra ohatra hoe rehefa mandeha iny de mijerijery indrindra hoe mijanona amin'ny feu de mijerijery eo manaritra mijerikely zavatra amin'ny telefona fa vao nijerika reo zao tampotampoka teo izy nareo hitako tonga de gendarme mandeha moto anankiroa atao amin'ny sisiny ato trao tena zay kitratra fa misaotra n'Andriamanitra fa tena hoe miaro amin'ny minitra sy sekonda farany Andriamanitra fa tena raha zava-doza raha tratra amin'ny telefona ty a alao telefona efa tsy mitelefona intsony zao ny olana ty fa vao mikitikitika telefona fotsiny hoe mitady mikitikitika zavatra mety tsy mampifantoka de fa mahasazy be an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anao Jehovah Andriamanitra ozy izy raha nampaviaza ny tanànanao ny tontolo andro ray menakavokely androany vita soa ny lamina daholo ny tontolo andro noho ny famindraposiny fahasoavanao haleloia mahafinaritra ozy soa hoe tenay Jesosy manara fa vita somatsara ny asa na de mafimafy azy androany vita somatsara ny journée androany haleloia dadana ny tompo izy maheno soa tahiny tompo voagaran'olo soa haleloia amen vavaka ho an'ny Charline tsika any amin'izany misy fanafiana zany fa tena narovan'Andriamanitra nareo hoy zay Indrina Rodriguez hoe de raina Jesosy fa narovany sy ny tantanany nandritra ny tontolo andro ary nomeny zay sahaza sy mahasoa tsara loatra ny tompo misaotra azy mandrakariva amen hoy izy ranavavy Suizay misaotra an' Jesosy Suizay raha ny Suisse misaotra Jesosy fa misy aretikibo mamalana indray any amin'ny crèche fa hatreto Gabriel mbola narovan'i Jesosy azo atao hoe hatreto fa tena narovan'i Jesosy mihitsy io tena narovan'i Jesosy mbola tsy vo haleloia misaotra ny amin'ny fiarovanao azy Jesosy malala haleloia raha vo tema tsika hatreto aloha mbola milaotra hoe hatreto ihany zany fa rapitso mbola tsy fantatra fa tonga de milamina io haleloia amen izy koa zay efa mamaly sisanareo a teraiko Jesosy fa vita ny tontolo andro a nomen'izay nilaina androany ozy izy iaina haleloia voninahitra androany fa salama tsara nahazo fahitapitibe ozy izy Angelina haleloia teraina Jesosy sotra n'Andriamanitra fa lamina tsara ny tontolo andro feny fiderana tontolo andro ko androany ozy izy mamia haleloia amen tsisy isona ny Charline raha vao miara tonga amin'ny 4 chemin pasteur rado de mandevitra ndray MCD de zay vao priorité à droite sy zay tsisy fiarokavanana sa ahoana ny anarany France misy 4 chemin de tsy maintsy misy signalisation foana eo hoe ianao ve mijanona sa ny hafa mijanona miankina amin'ny koa tsy haiko ny code-nareo any Allemagne fa ny aloha ty priorité à droite ny tena ankabetsahany anay a raha tojo rehefa 4 chemin iza ny teny hoe manerika volombava kely zany ohatry tsy hitako zay commentaire manerika le volombava kely pasteur ka hitanareo misy volombava kely apprécier tsara an'io indray izy tsy tia mampionona mihitsy misy volombava io sy ay misy volombava kely misy fotoana izy io tsy de asoroko isanandro satria mahatonga anahako tsy de manala izy io isanandro tsy tiako zay sao de misy reraka le hoditra am'le asorona isanandro de aleo fa atao miandry kely ohatry de zay vao esorina zandriaina zoko mampionina zandry makirinina fa maninona no meme
Alleloia tena Jesosy fa tanteraka tamiko ny toloteny tamin'ny zoma hoe misy surprise man'ny Jehovah. Alleloia be zany. Za koa tsy vavombelona aminareo. Fa za zany nisan'ny toloteny iny dia tamin'ny sabata maraina misy surprise be koa nomen'Andriamanitra ilay. Alleloia tanteraka tamin'ilay koa iny a. Tsy vavombelona isika amin'ny zoma izy avy nandray surprise tamin'ity semaine ity saoran'Andriamanitra. Mboly Gilda Koety ajadomonina Allemagne tonga soa nareo mirahavavy. Izy koa Marie Hortensine tena Jesosy saotra an Jesosy narovan'i Jesosy androany. Zay zany nivalin'le izy iny mesagenao tamiko iny Marie Hortensine. Efa alleluia be zany a. Alleluia tsara Jesosy. Aiza ozy izy mambintsomake alleluia tena Jesosy fa tanteraka tamiko toloteny tamin'ny zoma hoe misy surprise man'i Jesosy ho anao. Amen. Zay no ny Marie Anne Mbintsomakarinina. Adiko toy izany. Inona ilay adiko toy izany? Alleluia. Efa misy fotsy hita ny nambina mihitsy. Za efa manomboka misy fotsy ny voloko. Fotsy volombava. Alleluia. Jereo ihany fa tsy maintsy misy signalisation foana fa tsy misy an'izany hoe tsy misy zany rehefa tsy misy panneau izy tojo na panneau na marquage au sol tsy maintsy misy zay. Raha mbola aty andafy koa any Madagasikara mety tsy ahita an'izany fa raha aty andafy dia tsy maintsy misy foana. Rehefa tsy eny amin'ny panneau izy dia eny amin'ny tany fa tsy maintsy midona daholo ny tômôbila raha tsy signalisation zany hoe mifampijerijery. Any Madagasikara tsika no mifampijerijery dia zay samy mandeha fa aty tena efa tsy maintsy misy foana. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Androany nambinina ny itondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tehaka mirefitrefitra. Tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia aorian'ny tenin'Andriamanitra izay hoentina velona eto indray mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra. Filazana. Amin'ny zoma tsy misy fandarantsika. Alleluia. Tsy misy fandarantsika satria andeha hamonjy mariazitsika amin'ny sabata alina sy ny alahady. Sabata 5:00 maty masoandro iny makany amin'ny mairie manao fisoratam-panambadiana. Dia ny alahady manomboka amin'ny 10:00 ny vodiondry sy ny fanamasinana mariazy izay ny tenako isika atao fandarana andramoko izao no iandraikitra ny fanamasinana an'izany mariazy zany. Isika misy koa moa ny hamoaka an'izany mariazy zany satria dia zatovovavy kely eto amintsika eto ny andeha hivoaka hanambady menareo ihany ny vaovao amin'ny latsinainy. Alleluia. Menareo ihany ny vaovao amin'ny latsinainy asehoana sary nareo raha mety ny tompopety dia samy mitondra vavaka an'izany fotoana izany. Ka amin'ny zoma zao tsisy fandarana satria dia eny an-dalana zay lavilavitra anay any adiny 4 miaranay ny misy ny toerana hitobiana. Dia miala aty zay ny après-midi fin d'après-midi iny dia tsisy fandarantsika. Mety possible anao live kely hirahira ny an-dalana eny takany mazary tsika arakaraka ny zava-misy eo ihany moa fa tsisy fandarana aloha amin'ny zoma. Ary aza adino fa amin'ny 12 mai tsika ny anatanteraka amin'ny Pentecoste andro alahady io koa dia samy miomana ho amin'izany tsika menakavy. Dia tahiny tompo ary tsika rehetra ndao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo avy hatrany mihitsy ny ary aranabavy nambinina anao ny fitenenana. Halleluia. Amen. Lasolory havana. Dia mbola faly manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny rehetratsika tsirairay avy tahin'i Jesosy pasteur dia tahin'i Jesosy antsika menakavy amin'izao fotoana izao. Miteny soratra masina izay raha antsika mamaky teo amin'ny Jaona 5:20 mivaky manao toy izao manao hoe: ny nampianaran'i Jesosy indray teo ankianjan'ny tempolo sy ny nahatezerany lehibe taminy. Teto moa ry havana dia fampianarana nataon'i Jesosy teto dia fampitandremana an'ireo jody izay tsy mety mino anazy. Hita moa ry havana izany fa tena hoe
raha vakitsika ty jaona fahavalo ty tena tsy mino anan'ny Jesosy ny Dieu fa manohatra amin'ny Jesosy hatramin'izay hatramin'izao. Jaona toko fahavalo 2:24 tapany faharoa manao hoe fa raha tsy mino ianareo fa izaho no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Eto ry havana dia teny Jesosy raha tsy mino ianareo fa izaho no izy. Iza moa ilay hoe izaho no izy, izany hoe Andriamanitra ihany izao Jesosy. Izay no tiany Jesosy atongavana teto ry havana. Voalaza izany ry havana fa tsy finoanan'i Jesosy ho Andriamanitra dia fahotana ary mahafaty, izany tena hoe fahotana mahafaty. Teto moa ry havana dia raha dinihantsika ty jaona toko fahavalo ty dia tena Jesosy dia tena mise présente amin'ny Jiosy mihitsy hoe izaho no Andriamanitra, izao no Andriamanitra reo, tsy manana Andriamanitra afa-tsy izao ianareo, izao no Andriamanitra Abrahama, izao no Andriamanitra Jakob, izaho no izy, izany hoe izaho no izy, izay midika hoe izaho no izy dia efa Andriamanitra efa hatrizay dia mbola Andriamanitra amin'izao vaninandro misy antsika izao sy izao génération antsika izao. Fa ny Jody moa ry havana dia tena hoe niezaka nanohatra an'Andriamanitra mahavoaheloka ry havana ny tsy finoanan'i Jesosy fa izy no Andriamanitra. Tena mahavoaheloka ry havana izany dia andehantsika mbola hamaky eo amin'ny jaona toko fahavalo 2:20. Eto ry havana dia tena hoe te hanapirofo mihitsy ry havana, tena hoe te ho pirofotsika miaraka mihitsy ry havana fa izaho no izy, iza marina moa toy izao no izy ty, hoe tena hoe Jesosy marina ty, izy ihany no Andriamanitra ry havana, izaho no izy, mbola naveriny foana izany hoe izaho no izy. Tena hoe nisokafany mihitsy ny sain'ny Jiosy, nisokafany ny masom-panahin'ny Jiosy hoe izaho no izy, izao ny Andriamanitra izay lazainareo fa Andriamanitrareo, rainareo, satria ozy izy Jesosy hoe eto amin'ny jaona toko fahavalo 4:20 miteny ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza Jesosy zany dia tena teny mihitsy hoe ny raiko izay lazainareo fa Andriamanitrinareo io dia izany io ary izy mankalaza anahy. Tena hoe mise présente mihitsy Jesosy teto ry havana hoe izy no Andriamanitra, minoa ianareo fa izany no Andriamanitra, tsy mamitaka anareo dia manambara izy efa nisy hatrizay, satria izy lazaiko marina aminareo tokoa fony mbola tsy ary Abrahama dia izy aho, fony mbola tsy ary Abrahama dia izy aho, izany hoe mbola tsy nisy kory izany atao hoe i Abrahama izay hoe rainareo izany dia efa izy aho, i Abrahama mbola zanako, i Abrahama nahita anahy, mbola tsisy Abrahama dia efa teo dia eo amin'ny 1:20 izy ry havana dia tena manapirofo izy, tena mamerina ny sain'ny Jiosy any amin'ny Genesisy mihitsy izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay, izany hoe raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana mandrakizay izy. Inona no tian'Andriamanitra tenenina amin'izany? Raha misy olona mitandrina ny teniko, raha misy olona mitandrina anahy, raha misy olona mino anahy dia tsy hahita fahafatesana mandrakizay izy. Ny teny moa dia Andriamanitra ihany ny teny, ary ny teny dia Jesosy Kristy, tenin'Andriamanitra. Dia tena tian'Andriamanitra pirofona ry havana hoe tsisy fahafatesana eo amin'ny fiainan'ny olona izay mitandrina anahy, satria nahoana tsy hoe tsy ho faty akory ianao raha hoe tonga amin'ny fotoana izay angalan'Andriamanitra anao, fa sao dia diso fandray no maty tsika rehefa tonga ny fotoana hitazan'Andriamanitra antsika. Fa raha maty tsika dia tsy ho faty mandrakizay ny ara-panahintsika. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa manantena paradisy tsika izany raha maty. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa raha misy zavatra inona mandalo sy miseho fahafatesana eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra manarina antsika foana, Andriamanitra manohana antsika, Andriamanitra mampahery antsika, izay hoe tsy hahita fahafatesana izy mandrakizay na amin'ny ara-nofo
na amin'ny ara-panahy dia samy tsy ahita fahafatesana raha misy fahalavony eo amin'ny ara-panahy fahafatesana ranofa dia Andriamanitra mamerina dia raha maty ianao dia manana fanantenana ianao ho amin'Andriamanitra ho amin'ity izy izao no izy ity dia andao eo porofotsika hoe izao no izy hoe raha mitandrina ny teniko inona moa ty tenin'Andriamanitra ity iza moa ty teny izay asao tandremana ity inona moa izany teny asao tandremana izany iza moa izany teny izany dia mbola iarahantsika mamaky indray ao amin'ny jaonina toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany hoe manapirofo mihitsy hoe maha-Andriamanitra an' Jesosy manapirofo mihitsy hoe Jesosy efa hatrizay izy efa nisy izy efa izy no izy efa izao no izy efa Andriamanitra fahagola ary mbola Andriamanitra mandrakizay satria ny teny dia an'Andriamanitra ary ny teny dia Jesosy ary raha antsika malala fa ny Genesisy dia tenin'Andriamanitra dia tamin'ny Genesisy dia tenin'Andriamanitra nanorenana an'izao tontolo izao ahoana moa ry havana izany ty teny tian'Andriamanitra teneniny ity hoe tamin'ny voalohany ny teny dia an'Andriamanitra ianao hoe izao ry havana izao raha miteny ianao miteny amin'ny havanao ianao ohatra hoe miteny amin'ny havanao hoe izao ny teniko teneno le olona teneno le olona ny vidin'ny tantsika fa atao indray mandoa ny tany io teny io tsy ianao ihany ve ny tompony teny io tsy anao ihany ve iteny io anao ianao ihany iteny io fa tenina nefa anao dia ohatr'izay ihany koa Andriamanitra teto izy ihany no Andriamanitra fa ny teniny no alefany ny teniny nataony tonga nofo dia ohatr'izay ilay izy ry havana dia tiako ry havana miteny amintsika hoe tiantsika Andriamanitra azadino ty jaonina toko fahavalo ty dia misaotra amin'ny fanahy masontsika ny amin'izay zavatra rehetra izay voninahitra ho an'i Jesosy amen mankasitraka Halleluia mankasitraka indrindra ranabavitsika na ambinina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mahamby sady mahafinaritra be izay Andriamanitra manaka pasoavana manofitianao tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy malala halleluia tokony jaonina toko fahavalo andininy fahaefatra no novakiny tamintsika andininy fahaefatra amby roapolo azafady jaonina toko fahavalo andininy fahaefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy mialohan'izay aloha zao dia mbola misy tsy narabaiko taminareo efa narabaiko daholo halleluia tonga soa zay mety efa tonga nefa mbola tsy narabaiko jaonina toko fahavalo filazantsara ny jaonina toko fahavalo andininy fahaefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izany no lazaiko taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo raha tsy mino ianareo fa izany ho izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo dia ohatrany miteny olona hoe raha maty amin'ny fahotana moa dia maninona raha maty amin'ny fahotana dia tsotra ihany anzitsika ny amin'ny andininy faha 1 amby roapolo filazantsara ny jaonina ihany andininy faha 1 amby roapolo mivaky manao hoe aroa indray Jesosy taminy andeha ary hitady ahy ianareo ary ho faty amin'ny fahotanareo izay alehako tsy ho azonareo aleha izany hoe rahantsika zany maty ao anatin'ny fahotantsika aiza moa ny alehan'i Jesosy tsy ho any amin'ny elo Jesosy any an-danitra any amin'ilay paradisa soa ilay fiainana mandrakizay dia ozy izy Jesosy hoe raha maty amin'ny fahotantsika tsika dia izay alehako tsy azonareo aleha tsy azontsika aleha zany any an-danitra raha maty amin'ny fahotantsika isika izany hoe ny tena zavatra ngezabe zany ry havana dia izao tsy le manota ny olana eny tsara aloha zavatra teneko sao dia iteny anao zany hoe sao dia mandrisika anao zany andana manota ny tena marina nge ravana le manota tsy olana raha ohatra
raha ohatra ka fantatsika ny fotoana hampatesatsika. Tena raha fantatsika ny fotoana hampatesatsika hoe ohatra zany sanatria dia ataoko sanatria hoe amin'ny 15 taona ka ohatra ny maty dia efa tena tenenana mihitsy amin'izao anao maty, tena tenenako anao fa tena mbola mety mbola tapaverina manota dia any amin'ny 70 taona 50 taona latsaka 2 volana no mikibebaka fa dianina mihitsy raha azo atao. Ny tena problème le manota ka mbola velona afaka hibebaka ohatry ny azo ihany fa raha tsika maty ao anatin'ny fahotana iny tonga dia tsy tafaray amin'i Jesosy. Nefa tsika tsy mahafantatry roviana no faty arak'ilay teko tamin'ny teny nisy olona zao teo namana sy zokiray aman-dreny tena gina ny tenana hoe tampotampoka eo to dia maty tsy narary tsy nialana nenina. Tena tsy vitako izany velona 100 taona izany tranam-pahavosoa mefa tsy vitako izany zahako ny anahirana ny olona rehetrarehetra izany dia efa tsy mahare tsirokanina tsony amin'izany dia efa kirikiriana laoko tsy vitako izany 100 taona izany fa tsy haiko nareo eo amin'ny 20 farafabetsany atonony amiko atonony arakirerantsika tamin'ny sabata hoe efa reraka Jehova efa vonona raha iso amin'izay torytentsika tazirantsika tamin'ny sabata iny ny maty ao anatin'ny fahotana ny tena problème. Ohatra izay foana ny tenentsika ny olona hoe ny miaina eto an-tany eto kely tsy maninona tsy manana Jesosy ary. Jerenareo daholo zao ny olona tsy mivavaka tsy manana an' Jesosy izany miaina ratarana izy mbola libre mihitsika ary izay tiany atao dia ataony. Merci somefa. Ny miaina zany eto amin'ity tany ity tsy manana an' Jesosy tsy dia maninona fa ianao rehefa maty avy eo tsy manana an' Jesosy ino ny tena enjany iny. Satria le ao aorianan'le eto ny tena ilana an' Jesosy fa le eto eo ihany. Tsika zao ty andafy miara-mahita ny olona sitrana any amin'ny hôpitaly ireny hoe nisy nentina mbavaka ny teknôlôjia efa ambony be dia saika azo sitranina daholo fo azy azo soloina. Any amintsika na Madagasikara eto marefo be dia na voantaso tsika dia mila fitondranam-bavaka satria maninona na fanafody vidiana raha vidinao eny ambom-pony fanafody mety fanafody tsy izy kory dia ilay fanafody ihany koa vao me mamono anao. Ka za zany no teny be dia be ny olona mirehare tsy manana an Jesosy zany tena mirehare mety ary manenjika ny olona izay manana an Jesosy raha tahoinona koa Jesosy nareo raha azam-bazaha Andriamanitra ny vazaha sy ny sisa saingy mbola velona izy fa tena Andriamanitra tena miteny tsara amintsika mihitsy fa raha maty amin'ny fahotantsika dia tsy makany amin'izay alehan'i Jesosy. Hoy izy Jesosy rehefa tao amin'ny amin'ilay 2020 mantsy raha tsy hoy izy ilay tenin'Andriamanitra hoe ilay Jaona 4:20 teo ko izany nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo nareo ary raha tsy mihina nareo fa izany izy dia ho faty amin'ny fahotanareo nareo. Maty amin'ny fahotana zany tsy azo atao satria tsy voafontsy ary ahoana mba tsy hahafatesika amin'ny fahotana mila mino an' Jesosy. Mino zany hoe miteny fotsiny ianao hoe mino an' Jesosy dia miteny hoe e mino aho. Ny dikany hoe mino dia manara-dia azy, ny dikany hoe mino dia miara-dalana aminy, mino azy, makatoho azy, manompo azy, manao izay mahafaly azy. Fa raha tsy mino kosa nareo izy dia ho faty amin'ny fahotanareo. Dia raha vao maty amin'ny fahotantsika isika dia veloma ary pari, veloma ary sahidy ao mara ho sisy ny fomba fiteny fa tena very sika. Jesosy nefa efa tena niteny any amin'ny Jaona 4:15 hoe izaho ny fananganana maty sy fiainana, izay maty ka mino ahy dia ho velona indray. Izany hoe raha misy maty zany nefa ny olona iny mino an' Jesosy fony fahavelony tsisy maty afaka misy tsy mino izany intsony tsy rehefa maty ianao dia mifanano no teny hoe mino io afa mino Jesosy ampidiro aho. Ianao izao
za mifananganana maty sy ny fiainana ho Jesosy izay mino aho na dia maty aza teo velona indray. Zany hoe ino maty iny raha fomba fahavelona izy nino an' Jesosy tsy maninona izy maty fa fantatry fa ho velona indray izy ary le ho velona orinan'iny tena tonga dia velona mandrakizay. Ary ahoana koa Jesosy ary izay velona ka mino ary amin'ny Jaona 11:25 teo avivakiko hatramin'ny voalohany izy hoe izaho mifananganana maty sy fiainana ho Jesosy izay rehetra maty ka mino aho dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona zany hoe no velona io ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Ndikany hoe tsy ho faty mandrakizay tsy hoe mitoy zany hoe tsy ho faty mihitsy no oviana tsy izay le izy. Zany hoe dia tsy mba hantra mandrakizay zany tsy izay le izy hoe izay velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay maty any izy fa tsy le fahafatesana tsy fahafatesana mandrakizay. Zay zany ny dikan'iny teny izay velona ka mino aho izay maty ka mino aho dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Zany hoe mety maty ianao fa tsy mandrakizay ny fahafatesanao mitsangana miala amin'ny vovoka ho ny tenin'Andriamanitra dia velona mandrakizay ny fanahinao. Zay le izy. Mahatonga na amin'ny teny zany mahatonga antsika manitsy androany fa ny finoanan'i Jesosy no mahavelona. Hoy izy ny obolana boky obolana avakitsika izy obolana toko 9 aloha obolana toko 9 ndraiky avakitsika manomboka amin'ny 17 obolana toko 9 17 mino anatra ka endre fa aza mandà. Amen. Sambatra izay olona miano aho ka miaro toro mandrakariva ao am-bavahadiko ary miandro eo amin'ny tolam-baravarako. Sambatra antsika ty afaka miaro toro mbola miaro toro ny tenin'Andriamanitra ty namany. 9:30 vakio amin'izay fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahasitraka amin'ny Jehovah. Halleloia. Fa izay diso aho kosa mampidi-doza amin'ny fanahiny ary rehetra mankahala tia fahafatesana. Ireny olona tsy tia an'Andriamanitra rehetra zany ireny olona maniratsiran'i Jesosy tsy tia an'i Jesosy rehetra tia fahafatesana ireny. Ary ireny olona ireny raha tsy miova dia ho hitany ny fahafatesana. Ary le fahafatesana io le fahafatesana mandrakizay. Ino any tena olana le fahafatesana eto an-tany zany vetivety kely zany tsisy dikany zany. Raha impimaso ireny mihoatra amin'ny fiainana mandrakizay izay iainantsika. Ataovy izay hitanao an'i Jesosy. Raha mahita an'i Jesosy ianao tonga dia mahita fiainana. Fa raha ohatra izy diso zany hoe mifandiso dia mampidi-doza ho an'ny fanahiny. Ahoana moa no tokony hampifandiso antsika amin'i Jesosy? Safiditsika ihany. Jesosy manao izay ionana aminao. Ty tenin'Andriamanitra izao ataon'i Jesosy izay ionana aminao. Manao izay ionana aminao izy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ary tsy tenin'Andriamanitra ty ihany. Maro ange ny azon'Andriamanitra efa tonga eo aminao. Amin'ny alalan'ny teniny tiany Jesosy hifanenana aminao. Fa misy olona mievite an'izany teny zany miezaka miala amin'ilay tenin'Andriamanitra miezaka miala amin'ny azon'Andriamanitra dia diso an'i Jesosy izay mifandiso. Jesosy amin'ny ankavanana izy any amin'ny ankavia veloma. Dia ireny olona ireny izy mampidi-doza ho an'ny fanahiny. Ilay olona mihitsy zany tsy ny loza ny niditra fa ilay olona no nampiditra. Izay diso dia mampidi-doza amin'ny fanahiny ary izay rehetra mankahala dia tia fahafatesana. Fa izay tia an'Andriamanitra dia tia fiainana zany. Dia teny aminao ary avana hoe andaontsika hifidy fiainana, andaontsika ho velona, andaontsika ho velona araka ilay tononkira tamin'ny sabatana finaritra Benany hoe mafy nge ilay hoe misaraka. Eto an-tany zany tsika ireo zany tsy maintsy hisaraka dia mampalahelo ilay misaraka. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra izay lasa aloha misy hira fataonay izay zany am-piangonana taloha raha ianao no tonga aloha aokanao hitsena eo amin'ny vavahady no iandrasako anao. Halleloia. Mampalahelo tsika misaraka eto an-tany ity. Fa raha ohatra tsika te fankahita andao tsy ho faty amin'ny fahafatesana. Andao tsy ho faty amin'ny fahafatesana. Tsy ho faty amin'ny fahotana azafady. Ina koa zany tsy ho faty amin'ny fahafatesana zany.
andao tsy ho faty amin'ny fahotana raha tsika rehetra eto zany samy mibebaka samy vita batisa tsy miverina manota tsony satria dadidio any amin'ny tenin'Andriamanitra any any amin'ny Hebreo any amin'ny bokin'ny Hebreo 10:7-20 azabady hoy ny tenandro fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara sy marina fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny olotra tsony fa fiandrasana mahatahotra ny fitsarana ary fatezerana mirehatra izay andaha fahavalo rehetra kosa rehefa vita batisa andao tsy aza miny manota tsony rehefa vita batisa fa raha miny manota tsika vita batisa inona indray ary zany no natao le batisa nataotsika inge indre mandeha inge mifandevonana an'io te iny zany le Jesosy maty ho anao dia ataonao maty impiry ary zao satria ombohana fampiriny ary zany Jesosy isaky ny manota ianao iveriny be dia nombohana indray Jesosy ombohanao fanimpiriny ombohantsika fanimpiriny ary Jesosy andao hiala amin'ny fahotana revana andao hiala amin'ny fahotana andao hiala amin'ny fahafatesana fa tena misy lalana sy ilika fahana miala ny fahafatesana ho avy ny fotoana hitsangana daholo tsika rehetrarehetra mandalo fitsarana dia miditra any an-danitra fa misy mitsangana ihany mandalo fitsarana very mandrakizay tsy ho aminao anie zany andao andray an' Jesosy andao ino an' Jesosy andao ny sitrapony dehibe zao ny fampianarana mivoaka edy sy roa aolakolaky ny olona mihitsy moa ny tenin'Andriamanitra amin'izao fa za mbola mitenanao foana hoe tsy misy zavatra ilainao afa-tsy ny fonao manaiky ahafahanao miditra amin'ny fiainana mandrakizay manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana tsy mila zavatra be dehibe zany tsy mila zavatra mampiasa saina zany tsotra fotsiny raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana raiso Jesosy iaino ny fiainany arao ny didiny tiavo izy alleloia tiavo ny rainy hoano isan'andro ny takela ny orona taratasy misy ny teniny sy ny didiny sy ny fitsipika sy ny fitiavany alleloia dia tsy ho faty mandrakizay ianao fa izay mahita aho izy dia mahita fiainana ary izay diso aho dia ahita fahafatesana izay makala dia ahita fahafatesana ny azonao atao androany dia zao ny mitohy ny mity an'Andriamanitra mity an' Jesosy betsaka riavana ny zavatra miova zao amin'izao fotoana zao betsaka miovana dia amin'ny fampianarana isan-karazany zaho dia variana tena variana meno an'ireny toriteny ireny tena misy toriteny tena mahavariana mihitsy mba elaela kely azy raha makiko baiboly zay fa tena tsy takatry ny saiko mihitsy inona ary zany teneniny teo olona ity amin'ny fomba lazavanin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly zany fa misy manana fanazavana hafa ary maka côté hafa mihitsy amin'io baiboly io fa io ngerevana tena teneniko anareo fa io baiboly io tsy takatry ny manatra ny atapo-pahaizana io fa afaka takatry ny olona manam-panahy rehefa zavainy ny mpanamasina anao io tsy mila zavatra be dehibe zany anao fa mazava aminao ary tsy mila manolakolaka an'io tsy mila mamolapolaka ny tenin'Andriamanitra anao dia mazava aminao ny zavatra rehetra taraka ny teny to Jesosy Jaona voalohany toko voalohany ao izy ny tenin'Andriamanitra Jaona toko voalohany andininy voalohany amin'n'ariny Jesosy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra Jesosy dia tenin'Andriamanitra Jesosy isika mifanena amin'ny olona dia voakasika ny olona sitrana ny olona tsangana no maty io tenin'Andriamanitra tsy manana zavatra ninino tsika tsy manana sira ho afafy tsy manana menaka ho ahosy fa tenin'Andriamanitra no hanana sitrana sy ianao tenin'Andriamanitra manala demonia tenin'Andriamanitra mampisokatra ny maso ahitana ny marina tenin'Andriamanitra manapatapaka ny zioka sy ny rojo vy isan-karazany riavana malalo andaontsika ny mpan'Andriamanitra andao hiala amin'ny ratsy fanao andao ity an'Andriamanitra fa manakaiky ny fahafatesana manakaiky ny fahafatesana manakaiky ny fialantsika eto andaontsika hanompan'Andriamanitra andao ity an'Andriamanitra ity anao Jesosy
tandremo maty ao anatin'ny fahotana, tandremo maty ao anatin'ny fahotana. Za tsy tena hoe tandremo maty fa samy ho faty daholo tsika rehetra, fa tandremo maty ao anatin'ny fahotana. Fa raha maty anatin'ny fahotana ianao tsy tara-para-dalàna amin' Jesosy ianao ary tsy ho voavonjy isika rehetrarehetra. Koa dia tahiny tompo ary tsika rehetra mio fa voarainao zay afatra zay. Ny afatra aminao dia izao manao hoe maharo-po sady be famindrapo Andriamanitsika io ary vonona izy ny amindra fosy ame raha eloka atsika rehetra izay vonona hibebaka. Mbola misokatra ao atsika ny lanitra, mbola tsy mihidy io, mbola misokatra. Andao tsy ho faty amin'ny fahafatesa, andao tsy ho faty amin'ny fahotana. Fa andao raha samy ho faty any, na ho faty tahaka ny Stefana, dia efa hitanao mbola tsy maty koa dia hitanao ny lanitra misokatra. Dia fantatrao fa ho voavonjy ianao. Haleloia. Dia tsy ampatahotra izy ny olona matahotra ny voavonjy, tsy misy zany. Fa fifaliana no anatin'izany olona zany. Tahiny tompany antsika rehetra tonga ny fijalana fahatsapana. Rado aky radio. Haleloia. Lasoloa. Haleluia. Ino ny kantoko ireo olona afaka mianso nareo raha misy aminareo terem-panahy maniry izara fahatsapana dia tonga dia misokatra anareo misy anjelako rado aky radio. Ino no kantoko dia afaka mianso nareo mizara fahatsapana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika ry hava malala. Dahoary Lasoloa ansitsika sary tahiny tompo ary iza ny tafiditra ao raha navavitsika $100 ny tafiditra ao mihinanao avy hatrany ny fitenenana $100 inona ary no azonao zaraina tamin'ity androany ity. Haleluia. Amen. Amen. Haleluia. Makasitsika indrindra pasterana ny fitenenana dia makasitsika nareo mianadahy tamin'ny teny fahatsina mampahery-be tena nakasika androany rehefa mizetsika dia tsy ho faty mandasika tsy ho faty nofontsika fa manana fisaharana tsika mandova ny fampiasan'Andriamanitra dia maharitra mandasika. Fa raha sana fatsitsina nofontsika dia faty mandasika. Ary ny atao hoe miotso hoe miteny hoe miofa hoe mila mankatory manaraka ny Andriamanitra. Dia ny tena nakasika pastera dia makasika. Haleluia. Mahakasitraka indrindra ny lavavitsika $100. Andriamanitra manakire-pahasoavana mamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra betsaka fa fizarana fahatsapana dia anisan'ny zavatra tena asan'Andriamanitra ngeza be mihitsy ka dia maherezy nareo ho tahin'ny tompony isika tsirairay avy. Mbola hiaino fizarana fahatsapana hafa indray tsika. Haleloia. Andao ary ampandrosotsika indray raha lahatojo inona ary ny azo tojo zaraina androany antojo ny fitenenana. Izao sika rehetra dia makasitaka anareo mianadahy amin'ny fiteny fa nampahery sady nakasika. Na volandreo tena nakasika ana le fampianarana eto an-dranomasina teo hoe Jesosy tena naverimberimbe foana izao no izy mbola naveriny tany amin'ny fahavalo amby roapolo, fahaefatra amby roapolo mbola naveriny koa tary ambany tary. Dia nefa tsy mety nino anazy mihitsy ny Joda ny zanak'Israely. Nefa tsika tsy dia misy hoe zavatra naverimberina be zany fa tsika nino. Izay tena nakasika ana hoe atsika tamin'ilay araka tena pastera ilay anankiray koa nakasika be anao izay mahita ny Jesosy dia mahita fiainana dia mahita sitraka. Atsika tsy nila hoe elo be sy hoe ahoana fa vao nahita ny Jesosy dia nahita fiainana, nahita fiadanana. Dia tonga dia niraiko tamin'i Jesosy dia nahita ny fahatsarany dia rehefa eo moa fahagagana sy Jesosy nanaraka foana ihany. Fa izay fotsiny ozy hoe fahasamihafana kely Jesosy nakasika ana dia isaorako any Jesosy. Haleluia. Haleluia. Mankasitraka indrindra ny tojo tsy fotsiny akory izany fa tena zava-dehibe izany fizarana nataonao izany. Andriamanitra manakire-pahasoavana anie hamaly fitia anao ara-tojo. Dia tahiny tompo ary tsika menakavy. Haleluia. Inona ary haleluia. Ireo tsika vita ny fizarana fahatsapana. Inona ny iray ty hitanareo
mety amin'izay toriteny zay. Izay manoratra hira voalohany hoe ka fanaraka amin'ilay toriteny dia izay hira ataontsika amaranantsika amin'ny fotoana milohan'ny ivavahantsika sy ivavahantsika ho an'ny firenena. Inona no hira anankiray tianareo mba ho ataontsika dia izay hira izay no ataontsika amaraparanantsika ny fotoana. Alleluia, amen. Alleluia. Akoatranao frera mino andriza mety moa titany rija raha manatoanina indrindra ka tika rija raha solondraibe le izy mba tsy rija Wilson nitako teo. Raha tsika nao antirity tsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra diny nisy nangataka voalohany isika moa zay tafiditra voalohany ihany foana no ataontsika dia andahoary ataontsika izany izy izany ho voninahitran'Andriamanitra. Mino mino efa manakaiky ny fanjakany. Alleluia. Izy mbola tsy hino an'izany reo no efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra tandremo ianao maty anaty fahotana, tandremo fa mety tavela ary tsy ahita akory ilay Jesosy natsona sy niazakazahantsika ataona ny maro. Ary nofinaritra antsika rehetra misaotra ny tojo nanotra ny tirity dia tahiny tokontsika menakavy. Misy afo mampafana redaredy eo amin'ny fidirana. Misy filasampanay, misy hery mampiray, anambatra indray ny fizarazarana. Suka toy ety ambony tany, maro ny mitirantsika ny andalatra. Fananiany nanety nasany fankaty, ifampitantana falavitra nidy. Rehefa manakaka fanjakany, Running malayan, fagaitan namisan, yarakayan, tanang danitan. Famandove ai bovo rifambava kaya no misieli vau awa pupau ekuja ya fina ila ai kasija
For my head, for my on this loud kind of all alone, Panamera, Feel gonna be like I'll be up and I'm beside. Baby, Baba, Dino, don't wait. Amen Jesosy. Iaraka ny an-danitra any tokoa zay Jesosy raha tsy maty amin'ny fahotana. Amen Jesosy. Zany tokongery havana malala. Raha tsy maty ao anatin'ny fahotantsika fa tafabebaka no maty dia ho any an-danitritsika. Voavela ny helikotsika noho ny anaran'ny masina. Voavela ny helikotsika ravana noho ny anaran'i Jesosy. Noho ny finotsika ny anarany. Noho ny falaisantsika ny rany. Dia tsy maty anatin'ny fahotana isika. Andao hifidy novelona ravana malalo. Andao hifidy novelona. Fa fotoana zao aza diso safidy, aza tara fisafidy. Mbola fotoana androany. Tsy tompony rapitso sika. Tsy fantatritsika zany rapitso zany. Raha mitiany alina tetsika matory tonga ny misile anankiray balafomanga tena hoe tena mitotona amin'ny toerana misy atsika dia ny ray tanàna samy tsisy teo. Hoaizy tsika amin'izay fotoana zay. Fantatritsika no alehantsika riavana. Riavana. Fantatritsika ny alehantsika. Efa natoron'i Jesosy ny alehantsika ary avelantsika ho any. Raha tsy maty anatin'ny fahotantsika riavana. Bebaka. Za dia manao antso avy foana ho antsika rehetrarehetra izay mbola tsy vita batisany rano. Da iroso amin'ny batisa. Da iroso amin'ny batisa fa iny ihany lalana tokana. Ahafahantsika mifidy ny fiainana
aoriana ny fahafatesana rehetra. Rehefa vita batisa isika ka mitoetra amin'ny fanamasina, mitoetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, mandray ny famonjena, mino an' Jesosy, tsisy atahorantsika izany fahafatesana izany, fa fantatritsika ny toerana lehantsika. Samita iny tompontsika mianakavy, mahereza, za matoky sy mino, fa voarenao ny afatra ny voany. Ary za matoky sy mino, fa hifidy ny fiainana ianao. Hiala amin'ny fahotana, dia hanomana, hiomana ho any amin'ny fahafatesana satria tsy maintsy ho fatitsika miala eto. Na rovintsika ny ala eto. Efa vita ny fiomanana. Vita ny fiomanana amin'ny fotoantsika miala amin'ny fahotana. Na roviana, na tonga Jesosy na tsika miala eto, fantatritsika ny toerana lehantsika. Sotra Jesosy any. Tahio izay tsirairay avy izay tonga eto, tehirizo izay tsirairay avy izay tonga eto. Aza velanao, Jesosy malalo, ho very sy ho faty anatin'ny fahotana izay. Fa fananao masina ny hiditra aty anatinay, andresy lahatra, tena hoe taridalana anay, mba hahatonga anay ho velona. Hiala amin'ny fahotana, hibebaka dia hiala amin'ny fahotana, dia toetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, jereo izay rehetra tonga teto androany Jesosy, mangataka ho an'izay rehetra tonga teto androany, anehoanao ny fahagagana, anehoanao ny fitiavanao, anehoanao ny fahatsaranao, ny fiainana, ny posaka amin'izy ireo, ny voninahitra ao Andriamanitra tsy toa. Dera laza sotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ry havana malala. Ndao mpandrotsika vavatsika ko Daniela ivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenenana ko Daniela. Alléluia. Makasitraka pasteur amin'ny fitenenana. Mbola hiara mivavaka tsika ny Jehovah reny tsara indrindra, mbola faly sy dia rameny voninahitra ao, faly satria tontosa soamantsara ny fotoanandroany. Jesosy malalo, saotra anao tamin'izany toriteny mamy izay nientin'ny mpanomponao teto androany. Saotra satria tena tsara tokoa ianao Jesosy. Jesosy malalo haingana izay tsirairay aby, samby hino ny teninao, ary indray ny teninao, ary ankatoky ianao Jesosy malalo. Ary tsy misy ianao tsy vazivazy amin'izany finoan'ny teninao sy finoanao Jesosy malalo. Misaotra betsaka ny fitehirizanao anay tsirairay aby hatrizay Jesosy jusqu'à ankehitriny, ary misaotra koa ny fitantananao anay tsirairay aby Jesosy malalo. Za Jesosy malalo, mangataka fitehirizanao anay tsirairay aby izay nanatrika teto, ary mbo samby andray izany teninao Jesosy malalo. Ny teninao tokoa tena mavonjy, teninao tokoa tena manasitra, teninao tokoa tena manala ny arety anay tsirairay avy Jesosy, ary manala ny fahotananay, ary mitondra anay amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy malalo. Haingana izay tsirairay avy mbo tsy tahaka ny Jesosy Jesosy, samby andray ny teninao amin'ny fonay eram-po eran-tsaina Jesosy malalo. Ny teny izay zaraina isanandro mba tsy handalo amin'ny fitsofina anay, fa mba iraikitra ao amin'ny fonay sy amin'ny fiainanay mandrakizay Jesosy malalo. Ary haingana mba samby anara-tianao ary hino, ary andray am-po eran-tsaina Jesosy malalo. Ny teninao tokoa tena tsara, ary mavoky anay isanandro Jesosy, ary mavonjy anay na fiainanay Jesosy malalo. Na dia indraindray azay mandalo fahoriana Jesosy, ifonanao tsy misaraka aminay, na dia mandalo fasahirana izay Jesosy, tsy ambelanao rery izay Jesosy malalo. Ka dia misaotra betsaka anao Jesosy. Vavaka koa izay ho an'ny firenenay Jesosy, firenenay tena mbola tsy miafy aminao tokoa Jesosy. Tena mbola maro ny olo izay anisan'izany tsy mino teninao, na ilay mitory anao izany Jesosy, misy tsy mitory anao en direct satria mbola mitory ny zavatra hafa, fa tsy mitory ny teny marina avy aminao Jesosy, ary tsy mino anao fa mankatoky amin'ny zavatra hafa, fa tsy ny teninao no hitoriana Jesosy malalo. Haingana ny olo tsirairay aby amin'ny firenenanay io mba hino anao, ary ankatoy anao Jesosy, ary
tsy anao tsy vazivazy amin'izany fampianarana avy aminao na ny teninao Jesosy malala randray isan'andro Jesosy malala ho tehirizo io firenenay io. Mbola maro ny olo any mba mangetaentanao nefa mbola tsy tafajoro Jesosy aingana izy ireo mba tagnanao maheriny mitantana izy ireo mikasika fony izy ireo amin'ny firenenanay any Jesosy mbola maro ny fiainan'olo izay mila anao any Jesosy azavela an'izy ireo Jesosy tantano ny firenenanay sy ny ampitondra ampanjakana zany Jesosy mba handray anao ary hino anao Jesosy fa ny tianao tokoa tena mavonjy na ny fahotana zany na ny fahantrano mitondra zava-doza Jesosy malala ho tehirizo ny firenenanay io mbola maro an'izay marary na sahirana dia angany mbo tagnanao maheriny manasitra olo any amin'ny hopitaly any Jesosy ny tsirairay aby izay marary amin'ny firenenanay io ary ny mahantra koa tehirizo ny anaranao masiny Jesosy mbola misy koa ny kamboty ny be antro azavela rery Jesosy malala atao mahay teninao fo isan'andro ka dia misaotra anao tamin'izany teny zany androany teninao tokoa dia tena manasitrana ny olo tsirairay aby ary mavonjy ny fiainanay ary mba hoaingany mba sambaka tokony olo tsirairay aby Jesosy malala ny olo rehetrarehetra nanaraka izany teny zany tsy misy diso anjara ary azo fiainana mandrakizay Jesosy tehirizo na ny tolomasonay mity alina ty Jesosy ary ny teny izay voarinay androany ary entinay mamakivaky ny herinandro vaovaonay ty Jesosy mba entinay mifoara-panahy amin'ny anaranao masiny Jesosy tehirizo izay tsirairay aby saotra betsika indrindra tompo malala tamin'ny teninao izay voarinay androany. Halleluia, amen. Halleluia, makasitraka indrindra andranabavintsika koa tany lata mivavaka mamy sy matsiro izay netiny tamintsika teto androany. Andriamanitra manakrepasoavana ane maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy koa tany lahy zay koa ny fotoanantsika teto androany raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy tahiny tompo somatsara velonaina somatsara daontsika rapitso dia rapitso ariva amin'ny sivola sasany retsika miondeto raha sitrapon'Andriamanitra. Akiradio point radio 103.5.com afahanao meny no njapeo akiradio raha mbola te hanaraka amin'ny fandarina akiradio point radio 103.5.com vao mahafaly koa no lazaina aminareo ety ampamaranana anomboka anao zay filazana raha misy aminareo any Madagasikara maniry. Alleluia, mba hiara ivavaka misy aminareo te hanaraka ny fotoam-bavaka atsika rehefa sabata na amin'ny fotoana ohatr' izao dia tsara fantatrareo fa manomboka amin'ny volana Mey io dia tambatra amin'ny toerana ray nareo any Madagasikara hiaraka anaraka manomboka maraina-parivon'ny andro hiaraka aminay avy aty andafy any anaty commencement any anaty fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata dia tsy ho sahirana intsony nareo amin'ny connexion satria izay moa zany ny olana any mialafo ny connexion isaorana an'Andriamanitra fa misy no tahin'ny tompo alleluia tahin'ny tompo daholo moa tsika misy ny tena tahin'ny tompo ary manafoy dia ny arany fandretanana teo izy fotoam-bavaka manomboka amin'ny volana Mey ny akiradio any Madagasikara manomboka amin'ny volana Mey zay maniry anana fanazavana momba zay dia miditra ny be amiko izy dia ho azavaina aminy ny zavatra rehetra zany natao dia mba hialana amin'ny fiainana mafy na Madagasikara ny fahalafosan'ny connexion fahalafosan'ny mega ka lasa noho ny fisian'ny mega dia tsy afaka hijery fandarina ny olona dia napakevitra izy hita aty fa ho atokana amin'ny toerana anankiray ianareo dia ao nareo tsy mila mega ntsony. Halleluia, tsy mila mega ntsony nareo fa tonga dia misy amin'ny mega manaraka ny fotoam-bavaka rehetra ty nareo anaty Zoom maraina après-midi fotoam-bavaka ho an'Andriamanitra ny voninahiny natao moa zany mba hiretantsika rehetra ara-panafa avy Jesosy mba tsisy ho tapajanona na derrière fa samy hiretareda amin'ny fitiavan'Andriamanitra samita iny tompo raha pisondresika miona. Halleluia, amen.